tantarako mada. Tranga mistery nosoratany akora voasedra ovelomin'ny anjariliva ony miajanirina saloy miaraka amin'ny arliva ary tahinana antianaina tovy razana mamonjy no nandray feo anjariliva no nanatotosa mandrosa renao madama eny tompoko misotra betsaka izy ry taty le olona madame Louise manahoana tompoko oke totsy mivaleny ambavakory ny arahabako fa nylohany fotsiny naondriny raha matoa efa lehibe mipetraka eo ambony fauteuil roulant mety efa malemy tsy afa-mitsangana ntsony angamba ka mipetrapetra hony ianao madame Louise misaotra tompoko sady tomona koa ary ty iziko hoe ahoana hozy taty tena mona zany ty raha matoa be ty baiko tanana no ifampiresahana izy mianaka mona efatra ny ekibondreny taty Isabelle ary madame Louise zany ve mampalahelo manontany izy hoe efa vonina tsara amin'le asa ve hony ianao eny tompoko vonina tsara ka ary aza matahotra ianao taty Isabelle fa hanomeny tsara indrindra avy aty amiko anao sady naondro ny lohany no nitsika izy de tsy nanambady marina ve zany izy ty dia ahoana nefa ny nananany an'izao fananana tsara be rehetra zao sa ve hoe nandova be ka zao zany le asa ho ataonao ry madame Louise eny tompoko eny ifampizarantsika ihany moa zany ny asa fa tsy hoe ianao rery no anao azy ka ay satria koa za am'izao efa miandro sotenao sa sisa tsy zany any aloha zany ty tovavy ty matoa tsy miantso azy hoe neny tsy mpanampy ihany koa raha zao fihetsiny zao mety hoe zanakavany angamba ay zo tavarina be nge madame Louise zany madama kely koa eny tokoa meva no anarako ay fa la mahafantatra me azafady rehefa adiniko tsy maninona ka de izy moa no taty Isabelle lefa niteneniko anao teo faly mandray anao zany zay faly mahafantatra nareo mianaka ihany koa tsotra kely sy mahafinaritra nareo mianaka ay madame Louise koa zany koa anampy anay moa zany nakananao eny tompoko asatrano ohatry ny asatrano rehetra ihany mikarakara tokantrano manasa lamba mahandro sakafo ny fikarakarana ny taty kosa de mba hifanapitsika mianaka ihany de aza matahotra ianao fa tsy de misy asa mafy akory ato eny le za mandeha mianatra tsy indraindray fotsiny ange ny tena manahirana kely anay mianaka mazava tsara re madama kely aza manana reo fa efa haiko tsara raha resaka asatrano zany ka zany koa nge ny azako taloha ie fa hono azafady hoe ahoana zay le izy moa zany klasy mandro sa mody azafady hoay tokoa indray zay mety aminao ka ay naody ianao na hijanona de tsy maninona mihitsy ny trano koa malalaka raha teo ay kosako fa Louise ty marina ve ho aloha efa manambady amanjanaka sa manambady aka saingy tsy niteraka izay mivady azafady tsy manina re madama kely fa aleo ngamba aloha atao klasy mody ihany sady zay koa nge tsy de lavitra eto tsy maninona mihitsy ka ianao ihany ioko oay efa mifolo maraina sahaty ka izao vary indresaka teto fotsiny tsika ka andao ary aloha atorotoroko anao daholo reo raha tokony ataonao avy eo manome fanafody any taty ay tsy salamy taty Isabelle andao ary marary fo izy io ty ary le jus madama kely misaotra betsaka Louise azafady fa tsy tiako hotapahana le zavatra nataoko teo de zay ny tsy nahafahako ny ala teto tsy maninona mihitsy ka ary aza asiana zany madama kely zany aloha ka zany
ve atao fotsiny meva dia vita. ka sao dia manahirana ko Tsy maninona ka amin'izay koa tsisy elanelana be eo amintsika. izay aloha Ohatrany atsokanao hoe Louise ihany koa nge zany. eny ary ry meva tsotra sy manam-panahy loatra ianao ry meva eny nareo mianaka mihitsy moa izany Louise koa zany. zany ko Taty Isabelle ny tena tsotra sy be fitiavana. zany io Sambatra loatra nge manana azy io ry Louise. Nanampy be anahy tamin'ny fiainako izy. ohatry fa maninona ianao ry meva no misento Ka tsy toy izao nge ny fiainako ry Louise raha tsy hoe Taty Isabelle. Olona tena tia manampy be sy be fitiavana loatra izy. fa hony tokoa ary meva raha tsy madiso Hoe ahoana izay ry Louise? so aloha dia mbola manao zavatra ianao hoe ampiresahako eto fotsiny ko Tsy maninona rea Louise koa. Ka inona ny tianao anontaniana? Ona Taty Isabelle marina ve zany tsy mba nanambady toa ohatrany nareo mianaka rery foana mantsy no hitako atoko Ka aleo ary fa ho tantaraiko amin'ny Louise ny tantarany. raha tsy mampaninona anao Efa anisan'ny ato an-trano moa ianao ka rariny loatra raha lalan'izany koa e. azako ndry ihany io e Nanambady tokoa Taty Isabelle saingy efa maty. Nitera-dary zareo saingy tsy hita intsony mandraka ankehitriny io zanany lahy io. Raha araka ny fitantaran'ny Taty Isabelle dia toa hoe tsy tiany io zanany lahy io mihitsy hono izy. tray fa maninona kosa ary Tsy tiany hono izany hoe reniny mony izany e. Tsy mitovy amin'izay renin'olona rehetra. Manan-kilemy. fa ngah kosa moa dia vidiny azy zany ka dia tsy niverina intsony zany io zanany Tsy io miverina intsony. Sady efa mahantra hono ny mbola mona ihany koa. Tena lainy daholo izay vola kely tahiry tao amin'izy mianaka dia lasa izy nandositra. mahantra zao ve dia mahantra Olona sahirana tokoa aloha Taty Isabelle taloha e. dia inona no nalasa mpanefoefo azy taty aoriana Aleo ary aloha hijerany taty vetivety e. Avy any manohy nresantsika indray. eny ary akia sady efa hisakafo koa tsika fa miomanina nareo mianaka Eny akia. toa mahaliana azy zany ty tantara ty inona moa no nalasa mpanefoefo any Taty Isabelle tampoka teo nefa olona sahirana sy manana fahasembanana dia iza ary aveza koa meva aleo fa tsy amelako iny raha tsy milaza ny tantara rehetra ty amiko mba mandeha tsara ihany ve ny asanao ora matoa mahafinaritra aloha hatreto ka sady izy mianaka koa tsotra sy tsara fanahy be ny asa koa tsy dia mafirahateo e tsara kosa zany ko tsara mihitsy dia mba mifakazo resaka ihany tokoa ve zany zao ianao sy le raha matombony zany ka ngao ny ty vadiko ty mba mahay baikonoana e ka izy nge mihaino ihany zany hoe izy ihany no manao baikomoana rehefa misy zavatra ho teneniny aminao fa ianao miteny ohatrany mahazatra reny ihany ay kosako efa manomboka misy haiko ihany ireo karazana baiko tanana ka meva koa rehefa misy fotoana mampianatra ihany imeva moa le zanany vavy tsy zanany meva ka mety olona taizany fotsiny na tsy haiko mety zanakavany angamba fa ahoana efa maty vady hono kay le raha matoa Isabelle ary niteraka saingy nandositra ny ala taminy io zananylahy io ody fananinona eno ahy ohatran'izao ny fitantarany meva azy tamiko fa eny tsara nge zany ve raha matoa dia inona zany meva dia tsy azo kokoa hoe mahantra nefa lasa mpanefoefo ahoana aza vao tsara aloha e ka zany reny filazany meva azy tamiko tapaka teo koa moa na resaka nefa za tena mbola liana be na zako ariko toa ohatrany tsy mitombona mantsy zany satria ny tena ave fa manany tena manana fahasembanana no mbola sairana ihany koa dia tampoka teo lasa mpanefoefo asa rerany aleo fa raha pitso nytaniko amin'ny meva ny toy ny resaka iny zay mihitsy ry Louise aza mialana mihitsy raha tsy mazava aminao ny tantara rehetra tena mahaliana anahy koa mantsy zay Efa nomenao any taty ve le fanafody? Ie, efa nohaniny ka kosa ie aleo ary aloha zaho any aminy ka izy ary ao resotoroko zany very Louise. Nganareo efa avy ny sakafo? mbola tsy hihinana hoana izy dia nasain'ny finosiko fotsiny sakafony Ary ianao?
Mbola tsy nihinana koa ka ny androindray dia aleo mba miara-mihinany sady voaingana teo koa nge izay no nanao goûté Zany Ie. tonga dia karakara ho ary fa ho avy ahy isasa vetivety a eny o ary aleo ararotiko eo amin'izay toy an'le resaka iny mba tamana ihany ve ho aloha izy ty tamana tsara ka ay kosa sady iza koa moa ny olona tsy tamana amin'izao ry meva manoatra nge ato no ny tompotrano e aza mihafahafa mihitsy ho ahy ianao a zany mihitsy atao voatry ny hoe mpizoky zandry tsika ato zany marina mihitsy aloha raha e misy zavatra manahirana anao a dia aza misalasala mihitsy miresaka amiko misaotra kery meva olona tena hafa mihitsy ndry aza matahotra indry fa hanao an'izay hahafaly anareo mianakafoana e indrindra fa taty eny kia ndry ny saorana fa mba misy zavatra kely saika ho angatahako ara mety amin'nevy hoe ahoana ry loha izy le toy an'le resantsika ro vavy tamin'ny maly atoandro iny ay ve fa nga tena mahaliana be anao iny ka tena mahaliana mihitsy eny ary aleo fa ho tohizako taiza moa tsika nijanona farany teo amin'le hoe lasa mpanefo be taty Isabelle nefa olona sahirana be ry zareo taloha eno marina olona sahirana tokoa ry zareo taloha indrindra tao arinany nahafaty ny vatany satria tsy dia afaka ny asafiry izy no le izy moana maika moa nampitrotraka ny fahavoazany sy ny olana ny filan'le zanany lahy zany hoe raha azoko tsara zany dia nandova be izy zany ka fa ahoana tsy teto moa ry zareo no mipetraka taloha e fa tany ambany vohitra tsara rivotra tany ay dia vazaha anankiray nanao fikarohana zava-maniry tany no nahita azy vazaha sendra nandondona tao aminy io vazaha io na ny tany hoe sao dia mba mahita n'ity karazany zava-maniry ity mantsy an'le sary teny an-tanany izay dia osy taty Isabelle hoe feno an'io ao alatranoko ao sady netiny tany le vazaha fa inona hono le zava-maniry indray aloha dia tsy niteneniny tamiko ny anarany fa toa hoe karazana fanafody sarobidy be hono izany ay dia faly be hono le vazaha satria efa ela ny tadiavany an'ireo zava-maniry ireo zay vao mazava amiko dia nividiany taminy zany ireo zava-maniry ireo hafa mihitsy ny tambony men'le vazaha azy inona ry meva nalainy mipetraka tato taty Isabelle ay an'le vazaha zany ty trano ty dia rehefa azon'le vazaha ireo zava-maniry ireo dia niverina tany ampita izy ary nomeny any taty daholo ny fananany rehetra teto Madagasikara zany ve fiara ty trano ty nitahiry rehetra tany amin'ny banky sy ny sisa e zany tena sambatra kosa zany tatiako tsy nisasatra akory ka mety zany angamba le hoe aza atositosika ny ondrom-botriko zay tokoa ngamba ny rimeva dia hono ary nahatongavandre tato ka sa avany angandry tsinitsininy aka olona nitserany fotsiny sendra nitady asa tato aho tamin'izany dia niraisiny ay taty aoriana nefa niteny tamiko izy fa hoe ho atsangano zanany hony dia nampianarana dia izao ndray tsara vitana kosa zany riry mevako sendran'izay olona tsotra sy manam-panahy ka zay ingely niteneniko tamin'ny Louise hoe raha tsy teo aho taty Isabelle tsotra n'izao ny fiainako hoe tena sambatra manana azy tena marina kizy zany dia anymeva daholo izy zany zao rehetrarehetra zao rehefa tonga ny andro hahafatesany Isabelle dia zay akily tantara folo taona lasa zay no nanjavona an'le hoe zanaka taty zany 5 taona kosa zay ny raha anay mianaka tato enjana koa izy zany tantara zany ko ary mety izay tsy fahitany anjanan'izay marina nge zany namparareny taty ohatran'izao ary topo eny akiko efa nisy fotoana ihany aloha nitadiavana an'io zanany io zany saingy tsy nahitam-bokany mihitsy tsy hay hoe lasa izy mbola velona sa sanatria hoe efa maty tsy hay tsony tena misaotra indrindra kery meva afa-po Louise koa zany ko tsy maninona re
Ary aloha zaho any amin'ny taty amin'izay fa sao dia efa taitra izy eny akia za koa aloha ampirina an'reto vilia avy ny nanany reto dia izay le resaka ismeva rajaona mazava ho azy zany fa raha misy fahafatesany ramatoa be dia azy avokoa ny fananana rehetra ary mino aho fa efa nisoratany tamin'ny daholy mazava ho azy zany satria efa natsanga meve dia tsy hita popoka mihitsy zany le hoe zanalahy mety efa maty ho azy zany sady efa folo taona lasa nge hony izay ny elany tao amin'le reniny asa aloha e sady tsisy raha itsika an'izany koa nge fa ity arena be andramevy ity zao no malasa an'izay koko raha mbaditsika zao nitojo an'izany angambontsika ny sambatra indrindra ka ndria nge zany mety mba azo kely any fa hoana meva kosa ve dia hijery andry fotsiny amin'izao sady angamo tsy hoe tsara fanampy indray ry zareo ka fa inony moa no omeny ka za nge mpiasa ny rangaty sady tsy taovany tsy volovolony akory eny e fa aleo aloha andeha ny tantara dia vita eo e tsy azoko ninona tsy azonao e ataovy tsara fotsiny aloha ny asanao ry Louise nytoy ny tantara no amaritra azy miantso avy taty izany tena miantso marina fa misy ina ry taty misy zavatra alaina ndraso atao mba fandriana ato ve enony fa misy inona ary vata kely ny ato ry taty omena azy ony ty ary fa misy inona ary inona koa ny ao anatin'iny vata kely iny ary tsy mba nahatsikaritra n'iny mihitsy atato io izy fa manazava omeny anahy le vata kely dia ataoko iny ny tiry taty ay atao tsy ara-pirina sy tsy azo atao hitan'ny olona hono fa ahoana ry taty ao rehefa ho ampirimiko tsara tiry taty aza matahotra ianao sotra izy dia aiza nefa zany nametrahako an'ity maninona ozy taty mitandrema tsara hony ao rehefa ataoko tsara pirina eno tsy mbola osokafako zany sady tiako aza midibeko ary tsy tokony efa hinana fanafody marina ve aloha taty ty efa amin'ny 9 ange zao andraso hikarakarako azy vetivety inona raha nytiany taty Isabelle tongavana amin'ity vata kely ty inona ny mistera fonosiny ary aleo aloha apetraka ao amin'ny efitranoko ty dia ataoko aiza reza nyty vata kely ty ary mety zavatra sarobidy be angamba ny ato matoa tena nafatra farany taty mahavoatra ny reny mihitsy inona ary sa ve ho atoko ato anaty armoire aloha ranga aloha ataoko ao dia amin'ny manaraka indray hita eo izay hamondrana azy izo za ihany ry meva ay ve Louise ahoana ki tadiavin'ny taty Isabelle ndry zany ve ao fa ho avy aky misaotra ndry sotra betsaka fa tsara loatra zato sakafo narosonao anary vady malalako le rangaty kosa tsisy fisaorana re areo anao ampirimako an'reto fa alina ny andro ka oka aloha fa inona ary ty maikamaika be ty raha Louise andray angatsy hainao le hoe ny tany nafikisana tsy toerana ela ao re rajona fianao ve adala sady za koa maika atoroka mipetraha aloha ianao fa inona ary ty resaka tsy viteny ambony fandrina nge ty resaka resako aminao ty fa mipetraha aloha fa misy iny rehefa nandinika ary Louise dia zao
tonga dia lazao rangaty izy tianao lazaina fa zabisa faharoatran'io a. Mitony aloha ianao fa inona ary ty e. Ka ianao tsinona mahatsiravonako. Ao ary rehefa ho lazaiko a Louise ko ela be zany fa zory Louise a. Misy hevitra matsiro sy efa voavolavola mahafinaritra be ho lazaiko anao ka mitony tsara. Mihaino anao ara John. Rehefa nandinika ary Louise malala mifoky série de zao a. Rariny de rariny tokoa raha misy anjaranao amin'ny ramatoa Isabelle sy Meva. Maninona tsara hoe ra John. Eno a, satria zao misy antony matony lazay Mevanao ny marina momba ny tantaran'izy mianaka ary Louise a. Top secret nge reny e. Tsy tokony ho fantatry ny hafa raha ny tena lojika. Ka manamany azy hoe mipetraka ao amin'ny zareo ange no antony hoe ny tantarany andreny raha araka ny filazan'ny Meva. Eny e, zany no atao hoe fahasambarana miampita. Fahasambarana miampita. Louise io, alefaso lavitra ny sainy. Ramatoa Isabelle nahazo tamin'le vazaha. Dia avy eo nomeny amin'ny Meva. Dia anjarantsika ray zao raha Louise a. Azava ho tsara aloha raha John zay tianao ambara. Tena tsisy azoko mihitsy mariny. Ianao ve aloha teo sambatra e? Ondre, olombelona nge raha John e. Motsy zany no himatymatesana ivoahana maraina mody ariva isan'andro zao. Ay, ny tsiry tato amiko raha matoa ny hevitra hoe maninona moa raha tsy andrasana i Meva ny hanomena anjaranao atsika fa tonga dia tsika mihitsy maka anazy e. Ahoana? Fa sao dia efa ho lasa dala ary tianao ty raha John. Raha Louise a, tsotra kely ange zany e. Tsotra kely ahoany? Alaitsika fotsiny ny fananana rehetra dia vita. Amin'ny fomba ahoana? Zao ary ka eno tsara. Misy dingana telo raha atsika dia vita ny chocolat. Dingana telo ahoany? Eno a, ny dingana voalohany a, reseo lahatra izy mianaka ampiditra hiasa ho faran'izay aingana mihitsy. Ampiditra anao? Atao hoe mpiandry tanàna hoe na mpikarakara zaridaina ohatra tsy haiko. Orangatia. Fa inona mihitsy ny tena tianao atongavany? Nohy fotsiny a raha Louise a. Rehefa tafiditra dia zay ny fampidirana. Faharoa, pozininao tsikelikely raha matoa be na tonga dia izy mianaka mihitsy e. Amin'izay milamina tsara koa ny andro mba atsika ny arena rehetra. Fahatelo, mazava ho atsika ny tanàna. Moramora aminao iry nge ty izy raha John e. Amon'olona zany? Inona moa ny olona raha zay no asambatra. Ary aza mba avendrana ary Louise a. Olona mitovy zao ihany ve no sy Meva dia sampiasa ao dia izy andovany arena be dia nao afamaina fotsiny. Ary ohatrany misy marina ihany aloha zany lazain'ra John zany. Dia za marina moa zany ahoana nefa samy nahalala ny marina zao ihany. Fa le hoe amon'olona kosa aloha tsy ho vitako e. Zao raha John. Le hoe andresy lahatra azy ireo amin'le hoe ampiditra anao ao aloha vitako ihany. Fa le hoe amon'olona kosa tsara John, marina e. Ataovy ara aloha izay dingana voalohany izay dia hita eo indray ny toean-dra Louise a. Misy resaka kely saika ho ataoko amin'izay kiry Meva. Hoe ahoana ry Louise? Ahoana re zany ny fomba ilazako azy amindry? Fa misy inona ry Louise teneno e. Zao ary mihaino andry a? Voaroaka tamin'ny asa no le vadiko e. Efa ho herinandro zay. Fa naninona ry Louise? Tsy tena asa raikitra moa ny azy tao e. Nampanaovin'le mpampiasa ny zavatra hafa le tena tompo-toerana dia izy no solo azy vonjimaika. Tonga nefa tompo-toerana io dia mazava ho azy najanona izy. Zany ve? Tray kosa. Fa inona moa le asan'ny vadinao raha tsy mahadiso? Mpiandry tanàna no asany. Mampalahelo koka izy zany ka. Dia inona zany ny azoko hanampiana andrika? Ka sao re dia mba misy asa mety aminy ato amintsika e. Na dia hoe karakara zaridaina fotsiny asa angery tsy maninona e. Mba miangava kiry Meva zany. Ka anga moa zany tapako rery a. Tsy maintsy resahana amin'ny taty. Raha amiko aloha dia tsisy olana e. Saingy taty ihany io. Mba reseo lahatra izy ry Meva. Zany sady indringa izy zanany. Mino aho fa tsy anda zany izy raha manaiky indri. Eny e,
hito ihany akia misaotra miloha meva ary eo mihitsy aloha ndry ho fihiniko mafy raha mety ka Louise faly be ako ao ary fa tsy maninony mandrosoa ary nareo mivady dia mipetrapetra e misaotra meva misaotra madama kely ary aleo anaovako ranom-boankazo vetivety ary aloha nareo e azafady aiza kosa kidy indry mihitsy nanao an'izany ary meva mipetra fa aleo ataoko e asako ange zany eno asa dia misahirana Louise koa zany tsy maninona ka ao aky ataoko fa tsy maninona zany indray ary ndry tio zavatra efa voninao nge zany fa alaina fotsiny sisy ary vetivety io ary tena tsotra marina le sipa kely tsara loatra le trano hita mihitsy ity izy hoe tranom-bazaha eny e izy aloha dia izay dia zao zavatra mahafinaritra be zao very Louise dia ho avelan-javina fotsiny moramora ty vavanao ratsona sao dia izy andre eo zay nge dia vita e tena misaotra betsaka kiry meva indrindray ty misahirana aminaiko eno nareo mivady koa ao re ao ataovy reo fotsiny ary ny mba voahomako tatoko masto e dia mbola mamerina ny fisaorana trany kiry meva ary anga kosa anao tsy mahinana ka rehefa dia ho lanina mivady rery hita ho ao kiry meva ao rehefa tsy maninona e sady miresaka koa tsika azy zay mihitsy ary mba aiza ho aly reninao e satria taty Isabelle ve ao izy fa mbola matory eo anefitranony eo izy aky le vadiko nyteneniko andrery meva rajonina dia izy kosa rajonina no meva zandry vavoko faly mahafantatra monsieur rajonina tonga soatra aminay zako toraka izany ry meva faly malala anareo mianaka koa e dia ho soatrany ane zany ny fiarahantsika eny eo fa aleo ngamba tonga dia atombontsika amin'izay ny resaka e za koa mbola misy dia alehako izay rehefa avy eo ary sao dia tokony hanokina amin'izay ary aloha e dia nareo roa no miresaka eo efa vitako daholo ny sakafo atoandro ka za nge teto foana e andray zany ve retsy tena misaotra betsaka ki meva hafa mihitsy akendry ity ka marina saorana kia fa hono monsieur rajoniny ity ve tena mahay mikarakara zaridaina tsara trais ahaitsika tsara zany madama kely fa za matahotra ianao tsara kosa zany ko anisan'ny mahasarotiny any taty mantsy ireo voninkazo ny ao reo tena tiany be reo aleo hitanao iny fiasako e mitoko koa mantsy fitaka e ainy tsara ke io ry meva aza matahotra indry ka nanaiky andray anao taty moko vadiny Louise raha teo dia tsy nanisy olana mihitsy izy andray fa ataovy tsara fotsiny ny asanao zay ihany ny hafa eny tompoko mahazo mandry voniny vaty ianao mademoiselle meva rajonina nge ty olona tsara fa ny manodidina tsy matsapan'izany aza dehibe filazy eo koa re enao rajonina tena mbola mamerina fisaorana ki meva eniky ny atsarana loatra indry ombako manana re madama kely zany tenin'ny raha Louise zany sofa teo ianao endrery izy mivady fa tena ngezazy tsara kosa aloha ty tranontsika tsy ho azy ty raha Louise marina izy aza dia maninofy atoandro eo rajonina sao dia mba hahita aloza amin'ity vava mipitsipitsiny ity fa ataovy eo moa iza koa ny andrehanao eo e imeva lasa mivoakany raha matoa be malemy ao anefitranony ao asako ny rindrina ngeka manatsofiny resaka tena haritra fotsiny zany raha Louise raha tena olona misena sy mandinika zao ianao dia nydingana manaraka ny tokony anontanianao anahy le hoe hamonana izy mianaka ve sarotra be zany raha ngaty tena tsy ho vitako mariny vita aloha iny nydingana voalohany zao indray nydingana faharoa ataontsika ka eno tsara misy safidy roa reto ka anjaranao misafidy zay mety aminao voalohany ho savaitsika daholo zay mety ho toerana ahitana an'ireo atao tantaratasy mirakitra ny fananana rehetra maninona eno dia mifaharoa terena izy mianaka ilazany nametrahany azy dia enao ve ino hoe anaika an'izany ry zareo ka
olona mianatra ngery mivyreny rangaty raha Louise tsy ilaina seremonia ny raha ohatra mitony asa fa tsika bary izy amin'ireo no mety aminao fa mandeha ny fotoany sady za io koa efa te hiadana raha teo tena lany aika rangaty mariny inary ty kify ty sahady mbola misy hevitra ray tsy voazava nge ary inoko hoe tena ao zany ne izy ao amin'ny taty Isabelle ve izeny raha avako ka zao natao atsy eo hiala tato raha matobe dia ento mijerijery an'ireo zaridaina mahafinaritra be any ivelany any dia ahoana raha tonga eo ihany meva olona nitondra fiara nge iny tsisy atahorana iny ary nde zato izy fa atoandro ihany ny andro ndray ariko tena tsisy ato tena ataon'ireny ay zary efa tapitra nakorotako ambony ambaniny tato fa tsy nahitana mazava ho azy aloha fa tsy maintsy ato amin'ity trano ty ihany ireny dia ay zary ary leo aloha lamina ihany reto eo tany reto sotsikaritra ry zareo hoe nisy ny savasava tatoko tena raha zao no mitoy tsy maintsy efara amin'le dingana manaraka ihany satria marina ihany ny any Louise fa tsy teny an'izany mihitsy ireo ty zavatra ty nefa tsy maintsy ho faranana satria efa nahatomboka roso ny diranga zay lalany any lalany oe ary misy fiara zany meva angamba aleo aloha hialato ingana so dia mba tsy ao amin'io trano io koa sary napetra n'ilay taratasy ka tsy maintsy ao ihany reny fa tsara hafina loatra saingy aizany tsy hipotra eo reny rehefa nytanina ny nanafianany azy kely ihany ny finoko ka so dia mba tokony hajanona ihany ary izy ty rajonona masony dia mbola tsy lasa lavitra ny raharaha aza miteniteny foana raha Louise po so dia mba tsy vadoka ary ianao ty dia inona indray zany zao nataontsika ka mba zay ahay ary ao mihitsy aloha roa kely ty andefa mandroko mamy kely tika ao ianao ka ianao koa rehefa tsy nahomby ny safidy voalohany dia roso amin'ny safidy faharoa tsika mazava ho azoko le hoe aniry azy mianaka ve eny aky Louise tsy maintsy zay indray nao ataotsika dia raha tsy ilaza mihitsy ry zareo dia ahoana ka dia ampanginina mandrakizayko tsy hitako zay olana rajonona fa tsy maintsy hiafara amin'izany ve sery raha tsy misy raha latsaka tsy misy famonjeny ay zary ndry zany tena tsy vitako zany ka marina dia ny vokany avy eo nefa raha nigoka ihany eny tsy olan'izany fa leo ataoko rehefa tsay ianao Louise Louise ho avy io ahoana ki nga mbola manao zavatra be ndry ka efa vitako daholo misy hitadiava mevanga nareo mivady mihitsy afaka mba tsoindry vetivety ve izy andraso ary rajonona avy vetivety nge ianao fa misy inona ry zareo io aloha anao fa misy resaka ataony meva amintsika hony azafady indrindra rery izy mivady ay ve tsy maninona ka menanao ary zay ry meva eny ary ka tsy zany mantsy fa saika mba hiangavy aminareo mivady io ny amin'inona ki tsy ho eto ny olona ry izy mivady zany manko fa misy conférence de nuit zay tsy maintsy hovonjeko important be io satria tena miankina amin'ny fianarako mihitsy zany ve dia inona no hitadiavanao anay amin'izany ka tsy tiako avela rery ato taty indrindra moa zany amin'ny alina soato mantsy misy zavatra ho tadiaviny tampoka ohatra zay kosa aloha dia ahoana ka so dia mba afaka matory aty aloha nareo mivady an'io alina mba ho namany na ny olona fotsiny aza tsy maninona tena tsy afa manoatra mantsy ataondrajonona tsara jery
ay ve zany e tsy maninona ki zany a inona moa ny olana sa hoana rahajonina eny mety zany sady manana nizakotratsika koa moa taty e tsy maninona ki zany ry meva ka zay indrindra tena misaotra betsaka ry izy mivady a ao fa ampiko ny karamanareo meva koa tsy sisorana kia fa tsy maintsy mody vetivety aloha zany zay mandamindamina kely any an-tranoko tsy maninona zany ka sady za koa nge amin'ny enina riva vao miala eto e ay tonga nareo vao miala ay milamina zany e to ohatra ny efa henoko sady zany fofona fahasambarana zany raha Louise tonga indray ianao rahajonina ka hita fa marina zaniko atsika zany laka ny oalina ka maiza manararoatra fotoana dia inona zany zao no ataontsika ka vitaina ny oalina fikarohana tsy vita rehetra rehefa tena afapoka tsy ahitana mihitsy dia miroso ny die zay ataonao zany fa za manaraka fotsiny fa atsy ambany tohatra tsy marina ao ohatra misy varavarana ray hafa zany varavarana hafa ie tsy karopy tamin'iza sendrina piripirina tato malymaraina zany ve zany o andao hoe hojereny zany vaovao tsara kosa zaniko ity ary tena mety be izy zany ary aiza fanalahidiny ity ka tsy maintsy meva ihany zao mahita ny zaniko sady ity izy ary ohatrany nefa tena raha fiasenina tanterakako ka efa ela tsy mivoko sady mety hevitra tsy dia niasa firy aiko lahakavy no ato ry Louise zay mihitsy lahakavy eno ro ny hevitra fitoerana entana efa tsy dia miasa ro nitsony no antony nanaovana ny tolonakavy tony kinona moa zany no azo atao io misy ka ahoana potsohany ity potsohana ahoana raha ngaty vakina raha matoty tsy maintsy fantaritsika zao dia zao ny zavatra ato sady iza koa moa no mahalala raha ato ihany ny atota-taratasy resa tady avitsika ka amin'ny fomba ahoana nefa aingany ianao mandeha nalay vetivety lefa mankeo an-dakozia ao aingany eny ary aza manosy rangaty finina azy ka ianao tsy inona midorororona tsy ravina tena inoko mihitsy raha nga fa ato reny taratasy reny engany tsy jalijaly indray zany izy mianaka fa tonga dia ho faty ampiatananako ty ary lefa maky rahajonina aiza ozy finona koa ty mampime anao misaotra kiseria ohatry ny entiny ataoko ary misay ianao fa so aratra eo ary mba moramora ianao raha ngaty izy o dia enora matoby io ko raha enina nefa dia maninona anga izy afaka no nininina zay ary tena maimbolao be ato ka efa ela tsy nisotrako maizina be koa ariko ndraso ohatrany misy interrupteur ty zay atomboka avy atrany ny fisavany erezakilo izy fa kely sisa otry fa naninona koa ty varavarana makao amin'ny lakafy ty ny vaky potika lefa nalahidina nity azy fa naninona ary Louise ahoana ki avy vetivety angendry azafady ary inona koa no ataony meva atao ambany tohatra ato oay fa ive misy varavarana koa ato fa ngandry izao vao nahita an'io ka zao mihitsy aho vao natsikaritra an'io fa misy hevitra koa zany ao lakavy no ao zany efa vao saika anytany andry mihitsy sao dia mba Louise no nanokatra an'io zao ary aho vao nahita an'ioko zany ve dia ahoana koa ary zany nefa ngety izy tena nisy nanokatra mihitsy zany jereo Louise tsara nge jereo fa nipitsoka le gadanana tao taminy eny tokoa ary so dia nipika ho azy teo ohatra tsy haiko tsy mitombona ki zany inona ty oay loza fa ayatirina izy rahajonina teto le famaky famaky ty hafa avy zao ry Louise eno ahoana ary natonga nyity famaky ty aty ka tena tsy haiko aky meva so dia mba rahajonina kosa ohatra tsy aloha ve aloha antaniana izy misy rahajonina ve
misy zavatra tsy mazavazava ato an-trano ato ka tsy karotra oatra mahamahana vavy izany mantsy izy mivady rehefa mahita fa maninona ary nykorotana nentina tao amin'ny lakavy mahazava aloha fa ry zareo mihitsy niditra tao hoe dia inona nefa ny antony tena aleo mailomailo ihany ka aleo tsy avela rery ato tsony aloha taty izany mahalala mantsy dia nefa very zareo dia havitan'izany izay soloa izy raha tena mifandray be oatra ny mpirahavavy mihitsy asa aloha e oranga fa misy inona Louise a ka tia meva lasa niova tato ato ty e tsy dia mivoaka ny trano matetika tsony lasa tsy dia miresaka be amiko tsony koa lalatsaina be zany raha matoa manany amintsika izy mazava ho azoko dia inona natao amin'izany raha jonina sa hotsorina amina ve fa tsika nytao amin'ny lakavy dia ho lazaina amin'ny fotsiny hoe mba tiana eo fantatra ny tao dia izay no natonga ny niditra tao aza mba manao hevitra taingina raha Louise a sady efa fantany koa ange fa tsika ny tao e na ninona koa ary ny famakiny no adiny tao ka mahay mihiditra fotsiny tsikako ora jonina so dia mba ho atoandro fiteronono eto fotsiny tsika ty e aza manahy ianao raha Louise a ny tanjona tsy miho zany fa ny endrika anatsara anazy no tsy mitovy hoe ahoana ary moramora ihany ianao fa imevange aho e voalohany indrindra aloha dia tsy tokony hiresaka mitokatokana ohatr' izao tsonitsika so dia ho tsikariny mantsy ka izay indrindrako ary aleo ary aloha hiala so dia mitady aheo ihany izy andeza tsisy ary oay ary toa tsy atao nefany taty Isabelle fa lasaiza Louise a Louise o lasaiza koa ary Louise Monsieur Rajonina oay tena azafady fa voadonako ianao fa misy inona fa ninona ty koa ianao sa misy olona tediavinao saika sotrarano any an-dakozia fotsiny aho io ka fa misy inona madama kely saika hitady any Louise fotsiny aho ka ry fa maninona koa ny mba hanana ohatran'izao ny lalako e Monsieur Rajonina fa ino ty ataonao fa ataonao inona moa Louise ka fa tsy tokony raha matoa Isabelle ve ny tadavinao tsy azoko izay lazainao Monsieur Rajonina ary eo aloha ianao andehanako ka kay fa inona ary ty ataonao e vy tena ty fa hoay zary matiny tanako ranga ty fa za stominao mafy ohatran'izany vonjeo re olona ary maniginy ty vava fa mahatsiravana ary meva torana zadoko ty kely aina maty atoko fa inona koa ny ataoko tanatin'ity lakavy ty ary toa mifatotra eto ambony seza zany fa ahoana ary zany Monsieur Rajonina no midaroka teo io fa misy mamory varavarana Monsieur Rajonina efa taitra madama kely ka nanahoana tsy reraka fa ino dia ataonao ty Monsieur Rajonina miala tsiny akiry meva zao natao hoe fifamindram-pahasambarana raha tsy azondry maninona tsara eno ary aza mandany fotoana ny tany an'izay antony ianao fa ho azonao eo ihany zany fa ino ty ataonao Monsieur Rajonina fa ianao ve adaly ary nataonareo aiza moa taty aza matahotra ianao fa ho avy eo izy raha izy ndatavina e ay tongondry Louise ay efa antonareo mianaka tsara loatra fa ahoana zao ry Louise fa ino ty ataonareo e miala tsiny akiry meva tsy andrina intsony le fotoany fa fotoana ahoany ela be zany
ary aiza le ramatoabe ry izy angatsy nentinao nidina taty efa ao izy fa tsy haiko mampidina azy amin'io tohatroko so de sanatry-menjereo ka ho loza sanatria ahoany andraso alaiko olo Louise fa ataonareo inony zay e andraiky tena izy ve zao sa sangisangy tsara fa nahaloatra indriry meva saingy tsy mahasakana ny nofinofinay zany taty Isabelle andray de sahanareo ve ny manao anazy an'izao e olona malemy ve de apetraka reo amin'ny tany ohatran'izao ry izy mivady efa tafahoatra loatra kosa zao e tsy ilaina ny fihetsem-po amin'ny zavatra toy izao ry kalakely ny anjara anareo de manaiky izay fandaminana apetraka fotsiny mazava andray kosa e tsy vaninareo tsy matahotra an'Andriamanitra anody anareo zao anody ataoko adaly ianao ry meva tsy vaninareo e sy ela be zany ry meva fa atoroy anay fotsiny zay misy an'ireo taratasy-mpananana rehetra de milamina ny tantara taratasy-mpananana efa hoe taratasy-mpananana fa kialakely ty ve mareniny aiza no nataonao valio aingana aingany ty tsy haiko ny momba an'izany e aza tao an'izao taty fa marary angeo izy e mba miangafy rery izy mivady mba nahita anareo soa ihany ange izy mifona re mifona atoroy anay fotsiny le taratasy de milaminy tsika e aingana ka saminina aminareo re ary izy mivady fa tena tsy misy haiko any momba an'izany tena mariny eny ary jereo tsara nanaovako azy tsy avenao re izy zary atao an'izao fa tsy izy mifona re milela-palaty rery izy mivady tsy tena nikindaindra jaona le ramatoabe tsy afa manotra fa mipitapitaka fotsiny ty izy ahoana mbola tsy teny ihany tena tsy haiko amin'ny mariny tena avelao re izy fa mampalahelo mba manana fo mangoraka re tompoko ay rehefa ho mafy loha ary tena de aleo ataotsika an'izao ndray zay mama tsy kosa tena nitaroany mafy be manana taty Isabelle kosa tena torany ty rajaona jereo kely ianako tianao amin'io de sahanao ve ny namono andramatoabe koty fa maninona ny tsy hosahako ka de ho atao ahoana zany reto rangatia aleo aloha taperiko tsara de nyty mafivavy ty tony le atao hoe maty ho azy sy nanaparana hery zay herinandro zay ny nahafaty azy mianaka de ahoana tokoa moa zany rangaty raha toa ka hoe misy olona mitady any zareo ato ohatra satria tsy maintsy ho gaga mantsy ny mpiaramonina amin'izao hoe fanjavonana tampoko zao tsisy atsikihatra zany raha matoa rehefa misy manontany fotsiny de tsotra ny amaretsika azy hoe ahoana hoe tsy ato izy ireo fa lasa nitsabo tena ny andafo raha matoa be Isabelle de himeva nanaraka azy any de tsika ronona sainy andro ny tanàna mandra-piveriny mazava eny tokoa fa zaho mino ihany hoe mety mbola tsy nomendra matoa any meva marina nge le taratasy inona tso ny ary ny rarahinao an'izany e tsy ny fahasambarana be atolotra anao ny raisina de vita patron rajonina sy madame Louise Panefoefo-tsika manomboka izao enao koa tately ahoana madama fa inona ngany le tenao an-dakozia ao foana ry tately zao ny olona vela hivazavaza fotsiny mahatsiravina tena azafady madama manendy trondro koa io de tsy tiako ilozana sao de ho mahioko de ny trondro zany no ambony noho iza aiza kosa madama enao ngany ny veriko fa mbola tsy tonga e tena mba masika kosa ny raha olona ka sa tsy fantatra hoe mpanan-karena raha tsy manao an'izany ary angatsy ao rano se tsy ao izy tompoko lasa mivoakana izy teo mitondra fiara eny tompoko le 4x4 menamena iny nentiny any ay ary mandehana jereo ny enditrondronao sao maio tokoa eny madama oay adiniko de mba anao virano koa androko angandry eny tompoko mangataka re tompoko
mangataka rehefa anao ny indrisy dia zao ve sisan'ny fiainako fa raha fahoriana tanteraka na ny riadana sy ho sambatra ka izao ny havarana. Mama, mba nanahoana re izy ihany mbola velona ve sa sanatry efa maty? Mbola ho tadidiny ve amin'izao poziko zao? Tsy ngambe nikikatry kelikely ny nenina tena mafika tsy zakatsony ankehitriny mivaly natao rehetra. Todolo zao hoe mama, mifona aminao re ah, raha izy ty zanaka ao adala fa fay eny tena fay tanteraka. Ty izako tapakarangan'hevitra fa hiverina ny tsara rivotra na tsy handray atsony azy mama dia aleko any maty fa tsy aty. Zakaiko zao fa raha maty aleko mba any an-tanindrazako ihany 12 taona lasa zay. Misaotra betsaka ramsia, misaotra ary aloha ialeto dia hifindra toerana ndraika. Mandeha tsara ihany ve mivarotra ao raha Louise a? Mety hanampy ankizy indray ary io fa oatra mitady tsy araka nefa oko. Zany ve? Ie, tsy maharaka mihitsy. Mety zany ny tantanako. Mety mihitsy ka. Ny ako ny aferavato mandeha tsara. Toto afo loatra sady fahasambarantsika raha matoa. Marina e. Tsara rafitrako. Nangina ho azy teo ihany koa iny raha Isabelle mianaka iny. Raha John angety e. Fa ititsika tsy mba manataranaka zao ny endro keloniko. Hatramin'izay vita ihaniko. Eny e. Ka ny olaka ange dia zao hoe. Hoe ahoana? Hoe izy andray ny tantanan'izao arena rehetra zao rehefa tsy hoe otsontsika. Enao koa. Hoy teo ihany ankizy zany a. Andao aloha ka nafafiny zao torontsika izao e. Sa ahoana ozy izy John malalaka. Louise koa. Pio ary aloha jiro e. Efa tsy eto tsara rivotra tsono mama Isabella no mipetraka. Dia lasay zary. Kotsy zay ave zany vao tena viry. Lasay zary normame. Aiza ny tany alehako? Aiza ny sitriako? Tena fanina mafy zany lohako zany. Fanina. Tena reraka mafy azy zany. Aleo aloha mba hakaina kely eto ka efa ela ihany maty zay nandehanana tongotra izay. Zahako zany tena naona mafy mihitsy. Fa inona ny ataonao eto raha angaty a? Be dia onge ianao raha tratra patron koa hoe. Tena azafady tompoko. Aleo azy fa hiala. Azafady indrindra. Miala tsika. Tsy maninona ka. Fa oleza koa azy iny. Mampalahelo be mihitsy ny paoziny. Sa adala? Ty zako. Ary aleo hiditra sa ho gaga eo indray mpanjaka vavy. Hay ary moa izy tsy ao marinako. Manina ho antsika raha John raha maka-piandry tanàna ihany rehefa tsy tian'le miompialika ihany ianao a. Fa maninona nefa zao e? Ka mba mila mailo ihaniko. Mpanan-karena ngetsika e. Rariny loatra. Azoko. Fa aleo atao an'le avy any ambanivohitra mpivotinanatra reny a. Reny mantsy ny mora baikona sy hoe rehefa zao dia zao. Zay indrindra. Ohatra ny tantely. Sady atao inona eo fotsiny koa ary io trano kely natokana ho an'ny mpiambina ho ivelany eo io e. Endre reny a. Maka ianao fa tsy olan'izany e. Sady ny vola koa nge misy e.
ny aina matanjaka. Ary aloha fa ikala tantely ihany ny resahako sao dia mba mahita iziko. Fa hono marina ho ahy e. Hoe ahoana-ky? Oviana ihany ho antsika vao hividy an'le trano e. Tena efa tsy androko mantsy. Tianao koa raha Louise. Ho avy eo foana re zany fa zamaika ianao e. Sady zany nge tsy mila tenenina fa tonga dia mandeha ho azy. Eny ankitsonina tiako a. Tantarakomana. Tranga misteri. Nosoratany Akora Voasedra. Novelomin'ny Anjarliva. On'ny Ajanirina. Saloy. Niaraka tamin'ny Arliva. Ary tahinana antianaina. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nanatitosa. Mbola itoy. Tantarakomana.